Androso tamin'ny fanambarana andraisana kosa tamin'ity androndroany ity zareo anivon'ny afo syndikaly izay ivondronan'ireo syndikatra any amin'ny dimapolo isa ano any eto Madagasikara. Nisongadina atao anatin'izany fanambarana andraisan'izy ireo izany ny hametrahan'izy ireo fitorinana anivon'ny fitsarana ary ny hametrahana fitarainana ihany koa eo anivon'ireo ratsa mangaika samihafa eto amin'ny firenena. Taorin'ny feptaona 27 ora nomen'ny afo syndikaly mampiakapeo izy ireo ary nilazana mafy fitakiny itory eo nivo fitsarana ary ametraka fitarainana ny nivon'ny Bianco sy ny samifinina ny syndikaly afo syndikaly izay ivondronan'ny syndikaly dimapolo eto Madagasikara. Ny tsy fanajana zon'ny mpiasa ary ny osika ataon'ny tantana amin'ireo orinasa mpanjakana toa ny Air Madagasikara sy ny Jirama no antony fitoriana araka ny fanambarana nataon'ny afo syndikaly androany teny Mangote Andrefanambojanahary. Zavatra irosona amin'ity herinandro ity dia le fahatsapana fa flagrant loatra ny fraude fiscale ataon'ireo mpitantana ny Airmad. Fraude fiscale satria ahoana? Tapaka isam-bolana ny karaha-mampiasa andoavana ny IRSA. Kanefa ny tsy versé ty amiko tapim-bolam-panjakana reo vola tapahana ao anatin'ny IRSA reo. Tsy mandony TVA ny Air Madagasikara. Zany rehetrarehetra zany de fraude fiscale zany ninona filazana azy. Ka zay mahatonga anay hoe ny action ataonay zany zao de dénonciation ary fampahafantarana ny retany rendanitra zao fandikan-dalàna zao. Mba azotsika eritreretana ve zany hoe karaha mampiasa ho tapahana anaovana hoe versena any amin'ny KNAPS angalana IRSA anefany tsy tonga any amin'ny anaovana azy le zavatra rehetrarehetra zany. Etsy andanina zany zany zavatra fitorina amin'izany fraude fiscale zany de ho ataonay ihany koa alefanay amin'ireo tompona andraikitra zay misahana ny kolokolo. Anisan'ny itondran'ireto syndika fanakanana ihany koa ny momba ny fandikan-dalàna nataon'ny fahefanam-panatanteraka, momba ny fanendrena ny lehiben'ny faritra sy ny lehiben'ny distrika farany teo. Mitaiky ihany koa fandraisana andraikitry ny fanjakana amin'ny famahana ny olana syndikaly ny afo syndikaly ary mitaky ny sininjinika ara-tsosialy. Takinay ny fandraisana andraikitra avy amin'ny fanjakana Vokibe amin'ny famahana ny olana eo amin'ny mpiasa sy ny tompona andraikitra. Fahadimy, takinay fametrahana dinika ara-tsosialy, dialogue social eo amin'ny tontolon'ny asa mba hitondra antsika amin'ny fiarovana ny tombontsoan'ny orinasa, ny mpiasa ary ny firenena. Fahaenina, ny tsy foroson'ny fanjakana amin'ireo vahaolana rosonay amin'ny famahany olana dia maniry anay izay mivondrona atao amin'ny afo syndikaly iroso amin'ny fanehoan-kevitra mafimafy kokoa hatrany. Fahafito, ny afo syndikaly dia maniry ny sy ny fiara-midinika amin'ny mpiara-ombonantoka rehetra dia ny mpampiasa, ny patronat na ny mpandraharaha, ny fiarahamonim-pirenena miaro ny zon'olombelona, ny fikambana amin'ny mpanjifa, ny mpitondra fanjakana dia tsindrina manokana ny bromaritra ny amin'ny antembeera sy ny filoham-pirenena. Raha mpiso no ivoaka ny didin'ny fitsarana mikasika ny fitorian'ny syndikan'ny mpiasan'ny afo Madagasikara. Raha mpiso io dia nilaza anao hetsika fiombonana ny afo syndikaly.